Efesianina toko fahaenina. Fiaina tokantranony mpino fen'ny fanahy masina, fiainana eo amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Efesianina toko fahaenina, ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Anaka, manekeny ny ray sy ny reninareo ao amin'ny Tompo fa marina izany. Manadany rainao sy ny reninao, fa izany no didy voalohany misy teny fikasana, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Deuteronomia toko 5 ny andininy 4:12. Ary ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsorany fonareo, toy ny fanekena any Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompo ny Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny Tompo, fa tsy amin'ny olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no ho raisiny amin'ny Tompo, na andevo na tsy andevo izy. Ary ianareo Tompo, manaova toy izany aminy kosa, ka atsahary ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny Tompony sady Tomponareo koa dia any an-danitra, ary tsy misy fizahan-tavan'olona aminy. Ny adiny mpino fen'ny fanahy masina sy ny fiadiana omen'Andriamanitra azy. Efesianina toko fahaenina, ny andininy 10 hatramin'ny 12. Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangonen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinan'izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary, ka sy ny fahamarinana ny valahinareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavonona-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany, dia tano ny finoana ho ampinga, izay hahazonareo hamono ny zanatsipika mirehitra rehetra alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra, ary ho ahy koa mba homenahy ny hiloha-bava amin'ny fahasahiana ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara, iraka migadra noho izany aho, mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Famaranana. Efesianina toko fahaenina, ny andininy 1:20 hatramin'ny 4:20. Fa mba ho fantatrareo koa izay toetrako, dia Tikiko, rahalahy malala sady mpanompo mahatoky eo amin'ny Tompo, no hampahalala anareo ny zavatra rehetra. Izy no nirahiko hilaza izany zavatra izany indrindra aminareo, mba ho fantatrareo ny toetranay, ary mba hampirisiny ny fonareo. Fiadanana ny eo an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny eho amin'izay rehetra tiany Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen.
rehetra ninanirina hoatr'izay hampiditra anariray ho amin'ny hasambarana Trewakakina rovovonzi tunga lafatra teranainanarana harana fitiavana pezadratrainanaka fitiavitoetrana Savatsuna ulanitra fiadanana voninahitra mezariarena hoanay ao amin'ny Jeso sanaka teranainanarana harana fitiavana pezadratrainanaka fitiavitoetrana falidray androanire nihikapandreseny Kristy no ananganay hoeny aminy horena tsy hoelizanire teranainanarana harana fitiavana pezadratrainanaka fitiavitoetrana mitsaokanao zahay riray no ny fitiavana